Maraparanantsika ny vaovao ara-kolontsaina satria Mankalaza ny faha-telopolo taona na poetazy Vetso amin'izao fotoan'izao izay nitolorana mari-boninahitra tetsy amin'ny tranombokim-pirenena androany. Taritra ny vaovao amintsika kosa na Soradriamasinoro sy Andra Janarivao. Na dia ilay indraindray ilay andro fampionona mba hanaingy sy bata izay mavesatra tompo dia aleko mampahety mampitraka ny ankohona tsy raviravy tanana fa sampy kosa ampiantra izay rehetra manaviganana. Ny 4 septambra 2026 nanomboka nanoratra tononkalo ny Vetso no tantarainy fa ny tany an-tsekoly no nanaitra ny talentany. Tany ho any amin'ny taona 2024 no nanomboka nalefa tamin'ny haino aman-jery ny santionana ny asa sorany ao anatin'ilay fandaharana ho tsakotsakoina teny ho an'ny manam-panahy. Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra dia nizao aho izany dia manafatrafatra fidio ny hifidy ny safidy tsara sao anenenana lany afara. Ny Vetso manana ny anjara-toerana tokoa ny taisoratra ary ny fihetsi'ny kolontsaina no resahina. Ny Vetso dia isan'ireo mpanoratra na vita be tokoa eo amin'io sehatrio. Niana tamin'ny sehatry ny fanoratana ihany izy fa eo koa ny fanatotosana ny fandahara. Maro ny dingana sy ny sedra nolalovanà tao anatin'izay 30 taona izay, saingy olana goavana miatra amin'ny mpanoratra eto Madagasikara ny fanontana boky. Raha ny Vetso manokana efa manana atao hoe boky folo izy ao anaty solosainao kanefa mbola tsisy natonta na iray aza. Tsy ampy vola zany ny malagasy satria eo amin'ireo trano mpamokatra misy zany ny fifampirarahana izay tsy maintsy atao ny vola ilaina amin'ny fanontana boky tena tsy tapesipesena satria raha mijery fotsiny izao isika eny amin'ny librairie ny farany ambany indrindra amin'ny vidin'ny boky iray manodididina ny 10,000 ariary. Izany hoe raha mokatra boky 10 isa zany isika na 100 isa na 500 isa dia ampitomboitsika amin'izay vidiny izay zany ny vola tsy maintsy homaniny mpanoratra anankiray. Notolorana ny mari-boninahitry ny kanto, ny soratra sy ny kolontsaina ny andriambavilanitra. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena indray kosa no